misaotra ny tompo isika tafomana indray amin'ity maraina ny larobia fa araka ambin'ny folon'ny volana desambra ity. Ho aminareo ny fahasoavana. Ny salamo fa 7:100 iarahantsika mamaky ho fiderana ny tompo. Mitsangana ary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo: miderahan Jehova ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleluia, amen. Ivavaka isika. Nitondranay eto amin'ny tranonao ianao Andriamanitra, mba hahafahanay manatona anao ka misaotra sy mankasitraka anao, no ny fahasoavana tsy sain'ny vavatononona atolotra ho anay isan'andro mandrakariva. Manatona anao eto an-tranonao izahay, ary mideranao ilay tompo ny fahefana ny an-danitra sy ety an-tany. Manatona anao mifanetretenako, satria mahita ny fahamasinanao ary mahatsapa ny tsy fahatanterahanay. Mangataka aminao mba hamindra fo amin'izao tontolo izao, feno avonavona tsy misy fanetretena te hifaninana aminao Andriamanitra. Mangataka famelana aminao ny amin'ny firenenay izay miady ny haka ny toerany lehibe, tsy mieritreritra ny fahalebiazanao Andriamanitra. Manetretena ka manatona anao, mangataka famelana ho an'ny fiangonanao ny amin'izay tsy nieverany, hametraka anao ho ivo ny fiainany. Ary mangataka indrindra famelana avy aminao Andriamanitra ny amin'ny fiainanay tsiraray avy reto, ny fiainanay manokana tsisy miafina aminao. Aoka ho mpanjaka ny fiainanay ianao, ary ataovy mazava ny safidinay, raha miantso ny kinikira hoe anio ny tompo mba fidio. Ianao no tiana hitondra ny fiainanay, ianao no tiana hitondra ny fiangonanao, ary amin'izao fanompo-pivavahana tanterahana eto izao, dia ny fanainao masina no hitarika anay, hanetretena ka hanome voninahitra anao amin'izay rehetra atao eto. Ny fanahy masina koa no antenainay, mbola hitarika anay hahatakatra ny tiana holazaina amin'ny alalan'ny soratra masina izay hovakiana sy hanafarana anay. Mianoa anay ry tompo tsara indrindra fa amin'ny anaran'i Jesoa no hanonanay ny vavakay. Amen. Filazantsara ka ny marika 7:7 hatramin'ny 7:30. Marika 7:7 hatramin'ny 7:30. Vakina amin'ny anaran'ny tompo ny teny. Ary tonga tao Kapernaoma izy, ary efa mbita ao an-trano Jesoa dia nanontany ny mpianany hoe inona ny adianareo hevitra teny an-dalana? Fa tsy nateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesoa dia niantso 12 lahy izy ka nanao taminy hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izy rehetra sy ho mpanompon'izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany, ary anotrotrony ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany: nahazovo ny mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovo no mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manoloana antsika ny anankiray amin'ny perikopa efa niainantsika ny alahady lasateo ry havana, ary mbola anterina ny filazana hoe mahagaga tokoa ny fandaharan'Andriamanitra ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny firenentsika. Mbola tian'ny tompo ampianarina ny kristianina andray adidy na te andray andraikitra eo amin'ny tany sy ny firenena, izany atao hoe foto-kevitry ny mahalehibe na ny mampitarika araka ny soratra masina, ny foto-kevitra mahalehibe na mampitarika araka ny fampianarany Jesoa Kristy. Ny marika 7 dia lohavany fitantarana
ny famirapiratany voninahitry Jesoa raha niova tare tao an-tendrombohitra izy ary arahany tsy fahombiazandreo mpianatra tamin'ny fanasitranana ilay demoniaka anankiray. Nefa koa dia anambarany Jesoa ny amin'ny hahafatesany omboana amin'ny hazo fijaliana sy ny hitsangalany indray afaka hateloana. Izany zavatra maro ny famaofao zany, ny fisandratan'i Jesoa Kristy amin'ny voninahiny tao an-tendrombohitra, ny fanambarany ny fietreny amin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana eo amin'ny 9:30 hatramin'ny 12:30 dia arahany amin'ny fampianarana ny fanetretena. Ilay Jesoa nasehon'Andriamanitra tamin'ny famirapiratany voninahiny dia manambara ny fietreny amin'ny fahafatesany eo amin'ny hazo fijaliana izay fahafahambaraka manerana an'izao tontolo izao raha tamin'izany fotoana izany no mampianatra fanetretena eto ho an'izay te ho lehibe. Amin'izany dia ampianariny Jesoa fa ny zava-dehibe tsy hoe ianao lehibe fa ianao manompo. Hoy ny soratra masina eo amin'ny 5:30 tapany faharoa manao hoe raha misy te ho voalohany dia atao farany an'izy rehetra sy ho mpanompo n'izy rehetra. Ny zava-dehibe amin'izay te hitarika na te ho lehibe tsy hoe izy lehibe fa izy manompo. Tsy fahadisoana mihitsy ny hoe zamba te hitarika, fa ny tadiavina amin'izay te hitarika dia ny rotsaka hanompo ny rehetra, ny ady ny farany fa tsy ny voalohany. Teny Andalambe tao anatin'ny iray volana hatramin'ny alatsinainy lasa teo dia betsaka ny ady izay ho lehibe. Maro ny naneho ny faniriny mba hitarika tao anatin'ny fampelezan-kevitra, fa tsy maintsy hiato-kely ireny olona ireny, tsy maintsy hiato-kely koa isika olom-pirenena amin'ny tsy alarobia ity, ka heritreritra ny fahamarina ny fampianaran'ny tompo. Tsy ny lehibe no mahamaiky fa ny hanompo. Tamin'ireny dia nahatsikaritra isika fa misy te ho lehibe tokoa ka nametraka fibaikoana tady sy aroa, ataovy zao atao vitsy. Misy te ho lehibe ka naneho saritsary-panompoana dia nandray angady dia nitarika nanosika borety nanadio tanàna fa hatray izany. Mandra-pahoviana ny olona te ho lehibe no tena hirotsaka hanompo ny manodidina azy. Fianarana ho antsika mandrakariva ny nataon'ny tompo, ny zanak'olona tsy tonga ho tompoina fa tonga mba hanompo. Ny zava-dehibe tsy hoe ianao lehibe fa ianao manompo. Ny faharoa, ny zava-dehibe dia tsy ianao miavaka fa ianao tsy manavaka. Tsy ianao miavaka amin'ny rehetra fa ianao tsy manavakavaka na iza, tsy manavaka ny rehetra. Miverina indro ny teny hoe rehetra ato amin'ny 5:30 tapany farany. Ny olona te hitarika na te ho lehibe dia olona tsy manavaka na iza, manompo ny rehetra. Tsy hoe ny mpiray andiany aminao ihany na ny mpiray antoko aminao ihany, fa ny rehetra, na ny mpiray firazanana aminao ihany na ny mpiray foko aminao ihany, fa ny tena lehibe, ny tena mpitarika dia tsy manavaka na iza, fa vonona hiaraka amin'ny rehetra, vonona hanompo ny olona rehetra, vonona ilahatra amin'ny olona rehetra. Tena tazantsika tao amin'ireo olona te ho lehibe ve? Izany toe-pozy toe-tsaina ampianarin'ny tompo izany. Toa misy ihany ny hoe reto ihany no atao tahaka izao,
na izay ihany no aoka ho izao dia samy mieritreritra ry havana izy amin'ny ireo olona teo lehibe no tena vonina hieritreritra ny rehetra tsy ankanavaka. Ry havana malala ny fahatelo dia manao hoe ny zava-dehibe tsy ny fisongadiana ny tsirairay fa ny fanomezan-danja ny hafa. Manome ohatra kosa i Jesoa eo amin'ny 9:30 sy ny 7:30 ny amin'ny zaza izay nalainy napetrany teo afovoany dia notrotrony ka nilazany hoe raha misy tsy mandray ahy tahaka ny zaza nazovo no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy ary nazovo mandray ahy dia tsy mandray ahy fa izay naniraka. Manakareo no fampianarana taon'i Jesoa io. Voalohany dia hatakarana hoe ny fikelezan'ny olona aina hitady toerana ho lehibe na hitarika dia tsy maintsy alohavan'ny fandraisana an'i Jesoa Kristy. Tsy misy olona afaka hitarika azo antoka hanompo ny rehetra tsy ankanavaka raha tsy efa nandray ny Jesoa izy ary mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany tahaka ny fametrahan'i Jesoa ny zaza teo afovoany. Izany ny olona antenaina hitarika ry havana, olona efa nandray an'i Jesoa, olona mametraka an'Andriamanitra eo afovoan'ny fiainany, eo afovoan'ny tanàna, eo afovoan'ny firenena. Izy zany njaranao ny mieritreritra, tsy fanindraindrana tena fa fanomezan-danja ny hafa no zava-dehibe eo amin'ny fitariana. Tsy hoe ianao mametraka ny tenanao eo ambony seza no inona, fa ianao manome lanja ny olona rehetra tsy ankanavaka. Ny zaza mantsy tamin'ny fiarahamonina jiosy dia ampatsahivina efa fantatry ny maro amintsika, tena tsy ny saina olombelona akory ny zaza mambehivavy, ny lehilahy ihany. Ary izany no ampianarin'ny tompo fa ny teo lehibe dia olona manome lanja izay heverina ho anjorom-bala, ny olona vonina hanome lanja izay heverina ho anjorom-bala. Tsy hoe ianao nga tsy mahafantatra fa olona vonina hiezaka ahafantatra ny momba ny rehetra na izay madinika miafiafy indrindra azy. Izany no tena mpitarika ampianarin'ny soratra masina ho jerentsika ankehitriny. Indreo masitsivana izay afatsika mieritreritra tsara ny safiditsika. Ho an'ny fiainantsika manokana dia efa mazava ny safidiko ny safidinao. Jesoa no mpanjakatsika. Fa noho ny amin'ny firenentsika sy ny isan-tanàna misy atsika dia indreo no masitsivana. Ny mpitarika dia olona vonina hanompo, ny mpitarika dia olona vonina tsy hanavaka na iza na izy, ny mpitarika dia olona mametraka an'Andriamanitra ho ivon'ny fiainany sy ny tanàna ary ny firenena tahaka ny nametrahan'i Jesoa ny zaza teo afovoany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa mbola miteny aminay amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toe-javatra rehetra tokoa ianao. Andriamanitra tsy miova nefa tia hanova ny fiainanay, tia hanova an'izao tontolo izao, tia hanova endrika koa ny tanàna misy anay. Dia ny teny tamin'ny isan-tanàna ianao raha nametraka izao soratra masina izao hiveloma ny fiangonana, hampandiny tenany tsirairay, naporotsaka ho fidiny izy, nampifidy eny hampandiny tenanay koa eo amin'ny fiainam-panomponay aty amin'ny fiangonana. Mo tena manompo ve izahay? Mo tena tsy manavaka na iza ve izahay? Mo tena mametraka ho ivo ny fiainan'ny fiangonana? Ani Jesoa Kristy ve ny fiangonanao? Misaotra anao Andriamanitra fa mbola andro ny famindrampo izao ka mitaonanay mba hibebaka ianao manoloana ny teninao
izay norenesinay dia ampahareto amin'ny fandiananaka ny sitraponao ny fiangonanao izahay tsy raharay avy reto mba hotarian'ny fanainao masina ka hanana ny fanahy ny fanetretena tsy hevitra ho lehibe eo amin'izay anjara fanompona misy anay fa hanompony rehetra tsy hanavakavaka na iza na iza fa eritreritra ny olona tsy hankanavaka ary indrindra tompo mba hanao izay hanjakanao eo amin'ny fiainanay sy ny ankonanay fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena dia apetraka eo am-pelantananao ary ity tontolo andro ity hiantrao amin'ny fahasoavanao hiasao amin'ny fahefanao indrindra ny firenenay amin'izao anio izao mivavaka aminao izahay Andriamanitra mba hojerenao ny fiangonana mba tsy ho adoninao ireo trapasahiranana noho ny tsy fahasalamana noho ny tsy fisina sy ny fahasarotana eo amin'ny vidim-piainana ny manana olana arak'asy eo am-pitadiavana azy na eo ampiatrehana ny zavatsarotra amin'ny andraikitra izay nomenao azy mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ireo manamanjo misy ankonana miombina aminay eto amin'ity fiangonana ity ny amin'izany indrindra dia tanterao ny fiononana ho azy ireny mivavaka aminao izahay ny amin'ny fikasana tsara ao anatinay tsirairay mba homeo anay ny fahasoavanao ahatanterahana izany araka ny sitraponao atambatray ny vavaka no inampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra meo anay no izay nasahazao anay ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raiso ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo hanome sainanao sy hampianatra anao izay lalakalehanao aho hitsinjo anao no masoko ka hanolo-tsainanao aho mandihana amin'ny fiadanan'ny tompontsika amen ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen